atao hoe malagasy ny antsika zay niresahana hoe rehefa vokatra eto Madagasikara izy mampiasa ny piasa malagasy, mampiasa ny ataontsika hoe olona zay ao anatin'le chaîne eto Madagasikara, nizany izy fa ny orinasa ny resahantsika. Ny orinasa eto Madagasikara dia soratra eto Madagasikara, izay le hoe malagasy ny antsika. Ary isika matoa eto Madagasikara rehefa mampiasa vola eto aloha dia Madagasikara izy raha izay. Faharoan'izay ihany koa misy ny malagasy samihafa ny fiaviany, na izy karana, na izy sinoa, na izy malagasy ataontsika hoe malagasy teraka teto, tsisy olana zany aminay fa ny anay fotsiny dia tsotra rehefa eto Madagasikara misalotra ny anarana Madagasikara dia malagasy izy.